Mitaraina mafy ireo mponina ao amin'ny fokontany Mahavoky avaratra ao amin'ny faritra fahaefatra amin'ny afitsoko ny andehan tanora amin'ny lalao baolina manoloana ny tranon'izy ireo. Efa nisy ny fitarainana nataon'ireo mponina manodidina ity toerana ity eny anivon'ny fokontany ary efa nisy ihany koa ny fananarana natao ireo tanora. Nisy ihany koa tetsy andanin'izay ny fanatonana ny ray aman-drenin'ireo tanora ireo, asaingy tsy misy vokany izany hatreto. Miteraka olana samihafa ho an'ireo vahoaka ireo, ny fanidinan'ny vovoka sy fandehanan'ny baolina any an-tranon'izy ireo mihitsy matetika. Zaho eto dia mijaly mametraka fitarainana nefa eo saika misoma baolina eo. Saika misoma baolina eo kosera mandeha aminay jiaby, varinay miongana ndraiky baolina andreo anatin'ny fatapera. Zay mandoky tokotany. Ny baolina andreo tafiditra anatin'ny tranonay. Reo laza hoe tsy tokotaninay nefa zay nata manofa mijaly foana amin'ny kosera maro be. Zany dia tena mitaraina mihitsy zay mponina Mahavoky avaratra tadifan'io place io fa reo zaza reo misoma baolina eo tena mandoto be. Vovoka indrindra zao amin'ny aretina pesta manadary zao tena mahavozy mihitsy zay satria vovoka manadary zay mahandro indraindray tena voapoka amin'ny tarenay mihitsy le baolina somandreo ka noho zany dia mitaraina aminareo zay. Izy io mantsy marieko tsara fa io toerana malalaka dia io tsy fisomana baolina ary misy io tsy terrain baolina zany ary rehefa tenenareo ohatran'io tafiditra anatin'ny lakory le baoly dia tsy eo zay tompotrany dia misaoty lakory izy ireo ary manaraka zany koa dia mamalivaly izy ireo zay tsy matahotra polisy levo i président fokontany fa zay tsy mahavozo an'izany fa reo vitany vola. Araka ny fantatra dia toerana malalaka fotsiny io toerana io fa tsy terrain fanaovam-baolina akory, nefa matetika dia isan'andro mihitsy ireo andian-jatovo ireo no manakotaba eny an-toerana, izay marina fa avy any ivelan'ny fokontany hafa avokoa any ankabeazan'izy ireo. Anisy araka izany ny fampitandremana nataon'ireo tompon'andraikitra. Manentana anareo tanora ao amin'ny sektera 4 fa efa maro be ny fitarainan'ireo fokon'olona manodidina amin'ny toerana fisomanareo baolina io. Fa efa tonga aty amin'ny fokontany fitarainana ka raha ohatra ianareo raha mbola eo ihany misoma dia ho avy ny sazy enjana ary ho samborina ianareo. Izay efa tsy andehany amin'ny ray aman-dreninareo intsony satria efa maro be ny fitarainana ary vovoka mandehany amin'ny sakafon'olona. Dia ialana tsiny raha ohatra mandray fepetra endrana zay ato amin'ny fokontany fa eo tsy terrain akory eo. Teto dia nanara loatra ihany koa ny se fokontany nanentana ny vahoaka sahaniny amin'ny fanadiovana ny tanàna. Maresaka ty resaka hoe pesta na izany na sy izany aloha dia ilaina ny fadiovana dia manentana Mahavoky avaratra manontolo zany par secteur 4 sy 6 vita teo kanefa mbola everenana ifindra zay amin'ny secteur 3 amin'ny lisabosy zao par secteur na secteur 1 5 6 2 dia sambia manadio ny anelatrano jiaby zay no fanentanana sy fokontany eto satria ny tsara no madio ary atoky ny fahasalamana za fadiovana zany angamba natatsy eo zany pesta zany dia tsara ny madio dia miangavy atsika rehetrarehetra enalelanay eto Mahavoky avaratra samia manadio satria isava izay zany ato araky ny zavatra napetraka teo hoe izay raha mbola hitako fa misy zavatra malotoloto igny dia dossier angamba manahirakerana azy azony zavatra zay. Ilaina trano ny se fokontany ny malina amin'ny mety partahany aretina samihafa na dia mbola tsy tonga eto amintsika eto Mahajanga aza ilay valana aretina pesta.